dia faly miarabantsika mpanaraka ity video ity indray amin'ny fampianarana momba ny Microsoft Word 2007 amin'ny fizarana fahadimyzato sika izao a eritreretina hoe ho fizarana folo ity fampianarana ity ka dia tonga amin'ny atsasadalana sady izany tsika amin'izao fotoana izao. Ny nataontsika farany a dia azonareo jerena eto amin'ity efajoro eto ambony ity a toy ny mahazatra. Amin'ity androany ity tsika dia iresaka momba ny fampidirana zavatra eny anelanelan'ny lahatsoratra na hoe insertion izany. Alohan'izay a atsika izay mankafy ity video ity na mahatsapa hoe mety hisy ilana azy ity na hoe mety tsy hisy ilana azy koa dia angatahana hatrany mba hizarana azy na amin'ny Facebook na amin'ny namana hafa na amin'ny fomba hafa izany satria mety misy olona mila azy ihany ny ambadimbadika any. Hiditra avy hatrany amin'ny lesona ary tsika ny fampianarana fahadimy araka ny teneniko teo dia mikasika indrindra ny fampidirana zavatra eny anelanelan'ny lahatsoratra eny, izany hoe azo ny anelan'ny lahatsoratra na anelanelan'ny paragrafy anankiroa dia azo ampidirana zavatra na eny anelanelan'ny lahatsoratra mihitsy. Zavatra inona moa izany dia tsy inona izany fa na tableau na sary na koa lahatsoratra endrin-tsoratra hafa izay tsy mahazatra izany. Koa atombontsika amin'ny tableau ary izany. Ny tableau dia ilaina rehefa hampiditra kajikajy fampisehoana ny soratra ny fandaharam-potoana betsaka fa hitantsika eny an-dalana eo izy rehefa manao anazy tsika. Ahoana ary fampidirana tableau avy hatrany? Fampidirana zavatra rehetra dia atao hoe insertion izany a dia hitantsika eto amin'ity hoe insertion ity. Eto akaikin'ilay accueil izany a rehefa klikena ilay insertion dia ao izany ny fampidirana zavatra rehetra dia io izany a ny fampidirana tableau. Dia ohatra hoe hampiditra tableau eto ambany eto ahako, izany ampidiniko izany asiako ligne anankiray izany io nanindra ny touche entrée mba hanamboarana paragrafy anankiray. Ny fampidirana tableau izany dia misy fomba anankiefatra izay samy ato daholo izy amin'ny Microsoft Word 2007 izy dia hita eto daholo. Voalohany amin'izany dia fampidirana azy amin'ny alalan'ity sary ity, izany hoe vao ampandalovinao eto ny souris dia tonga dia asehony eo ny tableau, asehony ery amin'ny curseur ery ny tableau ho vitanao. Sady misy soratra eo ambony hoe tableau 1x2 1x1 izany hoe ligne iray sy colonne iray dia afaka manonona hoe ligne folo sy colonne ligne iray sy colonne folo. Ity izany dia mahavita hatramin'ny ligne folo sy colonne folo ianao. Izay izany fampidirana tableau anankiray. Ohatra ataontsika hoe ligne roa sy colonne efatra. Izay tsindriana izy rehefa ohatra ka mampiditra anazy hoe manaiky ny fampidirana anazy. Iny izany ny anankiray. Fomba faharoa mbola ao ihany insertion fa tsy eto amin'ity sary ity fa raha ohatra izany ianao ka manana ligne mihoatra ny folo sy colonne mihoatra ny folo na koa hoe tianao ho soratana mihitsy ny zavatra tianao atao, tableau tianao atao dia tsindriana indray ity hoe insérer un tableau ity. Insérer un tableau dia araka ny teneniko teo ianao no mametra hoe firy ny isan'ny colonne, mety ataoko hoe 5 firy ny isan'ny ligne, mety ataoko hoe 3 ohatra izany izay. Dia eto sady dia efa azo atao ny largeur ny colonne sy ny hoe ahoana ny endriny, izany hoe mbola tsy dinihantsika momba an'iny amin'izao fa hitantsika ihany rehefa amin'ny disposition ny colonne ny tableau. Ataoko OK izany io dia iny indray ny tableau anankiray. Misy koa fomba hafa ihany koa dia mbola ao ihany fomba fahatelo dia ao amin'ny insertion tableau ihany dia hoe dessiner un tableau, izany hoe ianao mihitsy indray izany manoratra anazy tsy rehefa nivadika pensily hazo kely ilay souris dia afaka manoratra tableau. Ka ahoana ny fanoratana tableau? Klikena dia avy eo tazomina dia arakaraka izay tianao atao. Ohatra hoe manao tableau ohatran'iny ianao izany izao dia mijanona eo iny.
de avy eo indray mbola afaka manao ihany ianao a ohatra hoe colonne iray sy ligne iray zany iny a de tia indray any anankiray a de mbola afaka tsindrina ihany zany izy a de alehibiazina. Iny zao nanamboatra anankitelo ahako de afaka mbola manao ato ambany hatrany ahako a. Ty zany a mahatsara an'ity a dia zay tianao zay ataonao tanteraka mihitsy no ataony fa tsy zay ianao zany no misafidy hoe zao ny habeany tiako atao de mety foana izy. Zany hoe eto zany a tsy tsara fa mirindra tsara le izy ohatra hoe ligne ray roa telo a colonne anankidimy a de eto ako manao ray roa telo a ny colonne ambony a colonne faharoa ligne faharoa colonne anankiroa fotsiny. Zany hoe rehefa manao an'le dessiner tableau zany a de azonao atao arak'izay tianao le izy. Ny fanalana an'iny pensily hazo kely iny a de mitsindriko ny touche escape na hoe esque. Dia ny fanaovana tableau fahaefatra farany a de mbola ao amin'iny ihany amin'ity insertion ty a tableau fa ato amin'ity hoe tableau rapide ty. Tableau rapide dia tableau tonga de miaraka amin'ny style zany tonga de miaraka amin'ny endrika, tsy mila zavatra betsaka zany fa tonga de efa misy endrika maromaro ato a de voatsindrinao fotsiny tonga de mitranga le endrika tadiavina. Ohatra hoe tianao calendrier ianao tsindriana fotsiny ty de tonga de io le calendrier mitranga, tonga de tableau miaraka amin'ny calendrier io. Zay zany a ny fomba fahaefatra. Mazava ho azy amin'le fomba fahaefatra de zay ato anatin'le style ato ihany a no azonao ampiasaina, zay azonao zay ato ihany. Fa avy eo koa moa zany a mbola azonao atao ny manova an'ilay style arakaraka ny tokony hanaovanao anazy. Zay zany aloha ny fampidirana ny tableau. De ahoana amin'izay indray arany a rehefa nampiditra tableau sika. Rehefa nampiditra tableau sika dia misy an'ity hoe outil de tableau ty mitranga, na hoe rehefa ao anatina tableau anankiray ahako a de misy ny hoe outil de tableau io mitranga. Rehefa klikeko io outil de tableau io a, klikeko io outil de tableau io a de misy safidy anankiroa reto, ndray atao hoe création, ndray disposition ao anatin'ny outil de tableau. Ao anatin'io ihany misy an'iny outil de tableau fa zao vao klikeko teto a de tsy hita le outil de tableau de tsy hita le création sy disposition fa rehefa ao anaty tableau anankiray ako zay vao mitranga le outil de tableau de mitranga koa le création sy disposition. De ao anatin'io création sy disposition io a no misy ny zavatra maromaro ka ny tena mahaliana antsika dia ny bordure sy ny fond ary ny disposition zany hoe ny endrika sy ny filahatra ny tableau ary koa famafana ny tableau. Raha mandeha ato amin'le création zany hoe miditra outil de tableau anankiray ako de mandeha amin'le création dia misy endrika maromaro zay efa asehony eto raha ohatra ka tiantsika atao. Ohatra hoe ty tableau ty zany a tiako ampiasaina an'ity endrika ty, zany hoe ty endrika ty moa zany de hoe fotsy a de gris a de fotsy gris ohatran'izay na koa ohatran'izao a na koa ohatran'izao. Misy endrika maromaro ato azo idirana maromaro mihitsy araka an'izay tiana zany a de raha afaka tonga de mifidy amin'ireny zany ianao raha ohatra ka maniry ny ampiasa an'ireny zay. Fa ireny rehetrarehetra ireny a dia azo atao ihany koa amin'ny alalan'ny ty anankiray ty zany atao hoe bordure. Ny bordure dia zany hoe ny sisiny zany dia ity tsipika ity ka zako de afaka miteny hoe raha ohatra zao ka eto amin'ity ligne anankiray cellule anankiray ty zany hoe ty carré kely anankiray ty dia afaka miteny aho hoe tsy asiana bordure io de nitsindriko le reto zany a ny tipana bordure, ny karazana bordure rehetra azo atao zany karazana fonony rehetrarehetra azo atao a. Ohatra hoe inférieur ny ambany a, ny ambony a, ny sisiny ankavia, sisiny ankavanana tsy misy na hoe misy ny rehetrarehetra na hoe ny ivelany fotsiny a na hoe ny anatiny fotsiny na hoe ny anatiny mitsivalana fotsiny a na hoe ny anatiny mitsangana fotsiny. Ohatra zany hoe tsika zao teo a ohatran'izao zao izy teo de niteneniko hoe ity cellule misy anaty a tsy tiako asiana bordure de nandeha tato ako a de nandeha to amin'le aucune bordure. Zay misy an'le ohatran'ny orange io zany de activer
Zany hoe izy zany amin'izao dia sady misy ambany, misy amboniny, misy sisiny, misy ankavanana. Dia rehefa ataoko an'izao izy dia lasa tsy misy, zany hoe iny ihany no tsy misy fa ny sasany misy. Fa raha ohatra ka tiako hoe tsy asiana daholo izy rehetrarehetra dia sélectionneko daholo izy rehetrarehetra dia avy eo mandeha teo amin'ny bordure ihany aho dia teneniko hoe aucune bordure. Io zany amin'izao dia tableau saingy tsy misy bordure. Efa azoko soratana eto ohatra hoe dia ny fivezivezena anatin'ny tableau anatin'ny cellule isaky ny cellule dia mampiasa an'ilay touche tab ilay niteneniko teo zany. Ohatra zany izao hifindra eto ambadika ahako dia mampiasa tab, na ihany koa mampiasa an'ilay touche de déplacement satria ny touche de déplacement ilay flèche ireny zany araka ny tenenitsika hatramin'ny lesona voalohany dia mifindrafindra isaky ny lahatsoratra, afaka mifindrafindra anatina lahatsoratra. Izao zany nanoratra soratra teny anankidimy ahako ao anatina tableau. Fomba anankiray zany ahafahana manoratra mifanandrify ny tableau na dia hoe zao izy misy tableau io fa tsy hita zany ny sisiny, tsy nasiantsika sisiny izy kanefa mifanandrify tsara. Ohatra fotsiny izao hoe hanao teny anankiray eto ambany eto ahako dia mifanandrify tsara mihitsy ny ity sy ity, fa tsy za zany tsy voatery hoe avy ety ahako avy ety amin'ny sisiny ety dia hanao espace lavabe mandra-pahatonga ato. Fa raha ohatra ka mila zavatra ohatran'izao ahako dia tableau fotsiny no ampiasaiko. Misy tableau io fa zany hoe tsy hitantsika satria tsy mitranga ny soratra. Rehefa averintsika ny bordure hoe bordure rehetra, toutes les bordures dia io ilay tableau nosoratako teo. Fa rehefa esorina izy dia ohatran'izao ny endriny, zany hoe amin'izao fotoana izao ahako afaka manoratra ohatran'izao, mirindra tsara ohatran'izao ahako tsy mampiasa espace, tsy mampiasa an'ilay ty barre d'espace ty. Ny antony mampatonga ny maharatsy ny mampiasa barre d'espace dia tsy mitovy. Mety hoe eto amin'ny hitantsika eto amin'ny écran izy mety hoe mitovy ohatra hoe dia avy eo dia mampiasa barre d'espace elaela dia avy eo dia manao hoe dia avy eo eto ambany manao hoe fahatelo dia avy eo dia mampiasa barre d'espace elaela dia avy eo anoratra hoe fahaefatra dia tsy mitovy, tsy voatery hitovy na dia hoe hita eto amin'ny écran izy ohatran'ny hoe mitovy zao ty espace eto maketo ty sy ty espace eto maketo ty. Rehefa imprimena io dia indraindray tsy mitovy, na koa raha vao miova fotsiny ny endrin-tsoratra dia tsy mitovy io. Ohatra raha ohatra izao ka ataoko hoe miova ny police ataoko hoe Times New Roman ohatra dia jereo fa tonga dia tsy mitovy ilay izy. Kanefa ny eto ahako raha ohatra ka manao hoe Times New Roman ny police dia mifanandrify tsara daholo foana ny soratra satria ao anatina tableau ahako na dia hoe tsy misy fonony aza. Izao izy rehefa misy fonony izao izy rehefa tsisy fonony. Dia zany ny bordure zany araka ny tenentsika teo ny tableau dia azo asiana bordure, azo tsy asiana. Misy karazany maromaro ary reto ity izao ohatra hoe ataoko hoe aty mambany dia satria ity rehetrarehetra ity ny sélectionné dia dikan'izay zany ity tableau iray manontolo ity zany ny ambany ihany no asiany bordure. Zany na koa atao hoe ambony atao amin'ny sisiny na atao amin'ny sisiny ankavanana. Io zany izao ohatra tableau anankiray misy cellule anankidimy misy colonne anankidimy sy ligne anankitelo fa ny sisiny ihany no misy bordure. Iny nataoko iny dia mitovy tsy misy valaka amin'ity bordure anankiray ity, ity bordure extérieure ity. Zay zany izay mampatonga anazy hoe activer iny. Io zao izy ny esoriny dia raha atao bordure extérieure dia iny izy fa misy. Hitantsika teo zany ny fanaovana ny bordure raha ohatra ka amin'ny ankapobeny, izany hoe mampiasa an'ireto. Fa misy koa ny bordure izay azo mbola tsaraina kokoa dia ato no anaovana anazy. Ohatra raha ohatra zany tiana asiana bordure manontolo izy rehetrarehetra ka reto aloha zany fidina ny endrik'ilay bordure.
inona ny endrikany. Raha tsipika tsotra izy dia ity dia afaka tonga dia misafidy eto ohatra hoe encadré fotsiny, izany hoe ny ambony sy ny amin'ny sisiny na hoe izy mianakavy na hoe tsy misy, mazava tsy misy moa izany tsy tokony nakato akoriny. Na koa misafidy tsirairay eto ohatra amin'ny sisiny ampovoany, amin'ny sisiny havanana, ambony, ampovoany, ambany. Dia afaka ihany koa misafidy ny endriky ny soratra, ohatra hoe ny endriky ny tsipika, ohatra hoe tiako atao ohatran'izao izany ny tsipika dia seleksioneko aloha ilay endriky ny tsipika dia avy eo ohatra manao hoe ity no asiana anazy izy rehetrarehetra na ny cadre fotsiny na ny tsy misy moa izany tsy misy, na koa tsirairay ohatran'ilay teo ihany hoe amin'ny sisiny ampovoany, amin'ny sisiny na miteny hoe ny ampovoany tsy asiana fa ny mitsivalana ihany no asiana fa ny mitsangana tsy asiana, na hoe nao ny ampovoany rehetrarehetra tsy asiana fa ny amin'ny sisiny ihany no asiana. Eto izany no misafidy. Dia misy ihany koa mazava ho azy ny lokony, afaka miteny hoe ataovy mena somary volontany ohatran'izao izy dia izay amin'izay vao asiana fonony ohatra izany izay. Amin'izay fotoana izay izany izao mahazo fonony ohatran'izao amin'ity lokony ity dia afaka miteny hoe ok, dia iny izany no zavatra vita. Tableau izany dia azo anaovana zavatra ohatran'izao. Mazava ho azy fa ny tableau dia azo anaovana lohateny ihany koa, lohateny misy fonony ohatran'izao ohatra manao tableau anankiray eto isika dia manoratra hoe alohan'ny manoratra moa izany dia mampiditra tableau, fampidirana tableau ny ataontsika ohatra dia hoe insertion tableau anankiray fotsiny izany dia avy eo manoratra hoe lohateny. Dia io tableau io rehefa atao anatin'ilay tableau dia afaka mijery eto amin'ilay création hoe bordure dia idirako satria dia asiako loko menamena, izany hoe mividy loko menamena dia ataoko matevitevina, izany hoe iray ihany fa matevitevina ny largeur izay ohatra izany izay dia avy eo manao ok izay dia avy eo ataoko centré indray dia atao amin'ny paragraphe mazava ho azy satria rehefa nataontsika izay dia averina ato amin'ny tableau amin'izay. Io izany izy izao amin'izao. Misy zavatra vitsivitsy amin'izay izany ao amin'ny disposition no hanaovana anazy. Ny zavatra voalohany alongany ato amin'ny disposition dia ny famafana tableau na colonne na ligne. Ohatra hoe tsika izao manana an'ity tableau anankiray ity, raha tianao fafana ity ligne ity dia tsy vitan'ny sélection sy supprimer fotsiny. Rehefa nanao an'izay sélection supprimer dia ny ao anatiny no voafafa, ohatra hoe misy soratra eto. Raha ohatra izany miseleksioné an'io ligne anankiray iny dia manao supprimer dia ilay texte fotsiny, ilay lahatsoratra fotsiny voafafa fa ny tableau tsy voafafa. Ka ny famafana ny ligne iny izany na famafana ny rehetrarehetra dia ato amin'ity disposition ity dia supprimer. Dia eto izao afaka manao hoe supprimer ilay ligne, izany hoe izay ligne misy anazy izay ligne sélectionné raha voafafako dia izay izy fa voafafa. Averiko raha ohatra izany ity manao hoe ligne 1 ny ato ambany ligne 2 dia raha ohatra izao ka eto amin'ity ligne voalohany ity izany dia manao hoe supprimer ligne dia voafafa iny ligne iny. Raha eto ambany indray no manao hoe supprimer ligne dia voafafa iny. Dia ohatran'izay na ny colonne koa ohatran'izay. Raha ohatra izao ka eto mamafa eto izany manao hoe supprimer la colonne, les colonnes dia voafafa iny colonne iny dia nikisaka ilay avy ary. Ohatran'izay izany raha ohatra mamafa colonne na mamafa ligne. Dia rehefa mamafa tableau mazava ho azy izany tonga dia ity atao hoe supprimer le tableau ity, satria ianao rehefa ohatra ka miseleksioné tableau manindry supprimer dia tsy miala ilay tableau fa tsy maintsy ity hoe supprimer le tableau ity ihany no ampiasaina izay vao voafafa ilay tableau. Dia ny ankoatran'izay
ny ato anatin'ity disposition ity ihany koa afaka mampiditra colonne vaovao sy mampiditra ligne vaovao. Ohatra tiako asiana ligne vaovao eto amban'ity, de ahoana ny ataoko amin'izay, de manindry an'ity ahako hoe insérer en dessous, zany hoe ampidirana zavatra eo ambany. Vao manindry an'ity ahako de iny fa nisy colonne nisy ligne vaovao nipetraka. De ohatran'izay koa insérer en dessus, de eo amboniny indray zany misy ligne anankiray vaovao. De ohatran'izay koa ny colonne, raha ohatra ianao mampiditra zao zao colonne 3, raha ohatra zao mampiditra hoe insérer à droite de misy colonne vaovao eto de ity lasa colonne 4 zany ity amin'izao. De ohatran'izay koa zany ny insérer à gauche, mitovy ihany, mitovy amin'izay ihany. Dia misy kosa ny fanambarana an'le cellule, ohatra hoe ty ambony rehetrarehetra ity tiako atambatra, de ty fusionner ity no anaovana an'izay, fusionner les cellules. De izao lasa cellule anankiray iny. Za koa zany zao afaka manao hoe reto anakory reto de ty de ty azoko atao ohatran'izao zany izy hoe ty sy ty mitambatra de ty sy ty mitambatra, ato zany lasa 3 colonnes, de eto ambany lasa 6 colonnes. Zay zany zavatra anankiray momba le fusionner. Ny fractionner de contraire an'izay, teny izy hoe ahoana ny izaranao anazy, firy ny isan'ny colonne, roa, firy ny isan'ny ligne, ray. De afaka manao an'izay de mizara indray. Contraire an'le teo fotsiny zany ny fractionner. Dia hiditra eto miverina eto amin'le lohateny amin'izay tsika. Ahoana amin'izay arany ny espace na hoe ny manaelanelana ny colonne sy ny ligne. Ty zany hita eto amin'ny ty sary kely ty hoe hauteur de la ligne, zany hoe ahavon'ny ligne anankiray. Ohatra zany zao ray centimetre afaka soratana na koa mampiasa an'ireto mazava azy ohatra ny efa mahazatra. Ary ty ny largeurny azo akelezina, azo akelezina izy amin'izao. De ahoana indray ny ny soratra ato anatiny, dia reto indray nampiasaina hoe ohatra hoe centrer ambony, centrer ampovoany, centrer ambany. Raha ohatra zao izy ka io lohateny io de ty ny tena mety aminy, zay eto ampovoany tanteraka izy. Ty izy ambony ankavia, ty izy ambony ankavanana, ty izy ambany ankavanana, ty izy ambany ankavia, ty izy ampovoany ambany. Eto izy zany sady ampovoany ny avy any ambony, ny ampovoany avy any amin'ny sisiny. Zay zavatra anankiray azo atao koa de ny tableau azo tomina eto amin'ity zorony kely ity akelezina na alehibiazina arakarak'izay anaovanao anazy, fa tsy voatery hoe ampiakarina etsy ambony etsy foana. Dia zavatra anankiray farany de ny tableau koa dia voabaiko nyity marge ity, zany hoe tsy marge moa zany tena fiantsoana anazy fa limitina tableau. Ohatra zany hoe ataoko ohatran'izao de mikisaka iny, de raisiko indray ny sosiny aty de mikisaka iny. Ny cellule anankiray tsirairay avy zany, ty moa zany tableau zany hoe cellule anankiray ihany. Ny cellule tsirairay ao anatin'ny tableau de voabaiko nyity limitina colonne ity, limitina colonne na tableau ohatra. Eto zany tsika izao, ty de cellule anankiray, colonne anankiray de voabaiko nyity colonne ty limitin'ny tableau ty. Rehefa miova flèche anankiroa ny souris de zay vao mibaiko anazy. Ohatra zao ty akisako ohatran'izao de iny zany no mibaiko an'ity colonne ray manontolo ity, de averiko any amin'ny plasiny izy de iny zany no mibaiko anazy arakaraka an'izay tiako anaovana anazy. Ty zany zao azoko akisako ohatran'izao de mibaiko an'ity colonne ity. Ny mifanohitra an'izay de ny ligne koa misy ty amin'ny sisiny ity indray izy. Ty zany zao azoko alehibiazina ohatra. Zay zany ny ligne. Iny zavatra iny moa zany mba ho précis de tsara foana ny
manoratra anazy eto, satria rehefa ohatra izy ka sontomina dia tsy tena sura tsara, sa zao izy hoe nataoko teto hoe 1,4 raha zany ako tianao 1,5 dia tokony soratako hoe 1,5 dia amin'izay izy juste tsara hoe 1,5. Ohatran'izay koa ity raha ohatra ka tiako atao ny habeny hoe firy dia ataoko hoe 3 ohatra, dia ny habeny ataoko hoe 11 cm tsy maninona. Izay zany ny endriky ny tableau. Dia izay ihany koa no amaranantsika an'ity lesona androany ity. Mbola manasa anao indray mbola hijery ny lesona fizarana fahaenina izay mikasika mbola mitoizantsika ny fampidirana na hoe ny insertion ny zavatra hafa isan-karazany indray. Dia raha ohatra ka te hahazo ny filazana momba ny fahatongavan'ny video mianaraka ianao dia tsindrio ilay hoe subscribe etanao eto, na koa azonao jerevana ny sitiko izay vao navaozina tamin'ny herinandro iny, dia ny hery.serasera.org. dia mametraka veloma aminao indray amin'ny manaraka, dia aza adino ny mizara ny video amin'ny namanao. Zatra tompoko.